zay zany mbola ny fampahafantarana ny Makidy Madagasikara sy ny vaovao mahakasika izay raha tokony izy moa dia araky ny vaovao fantatra dia ho avy eto ny kapiteny ny Makidy Madagasikara sy ny mpanazatra azy ireo amin'izao alina izao iresadresaka amintsika mahakasika ity fananana ity fa ny mandra-pianazareo aloha saika anontaniako ianao moa zany anisan'ny hoe azo lazaina mahalala betsaka mikasika an'ity Makidy Madagasikara ity raha ho anao manokana nahita an'ilay listra voalohany ho an'izy 420 raharaha ireo inona no azo tenenina mahakasika an'izy ireo raha ny azo ambara dia atao hoe ireo mpilalao efa vokitraika efa aloha no nitazona ary ny atao hoe 520 isan-jato dia ilay tamin'ny heritaona ihany ny zavatra mampanahy fotsiny amin'izy ity namanam-bola tiana dia ny amin'ny hoe aharitra manana ny tanjaka ilalaovana mandritra 20 minitra vetsika amin'ireto maki ireto satria ireo ihany ilay mpilalao tamin'ny herinao satria raha iverenina ilay lalao tamin'ny Zimbabwe tamin'ny heritaona dia nandresitsika teo amin'ny fidirana voalohany ndesan'izareo Zimbabwe tsy voatanantsika nefa izay tanjaka izay teo amin'ny fidirana faharoa fa dia noresendry zareo Zimbabwe tsika tao anatin'izay izay fotsiny mampanahy fa raha niresaka hoe teknika sy ny resaka hoe traikefa fa anana expérience ananan'ireo mpilalao ireo manana an'izany ireo Makidy Madagasikara ireo tsy azo afena tokoa mantsy nanao fa nosotra somary nisy resaka kely ihany polémique zany manodidina ity listra ity inona no mety mahatonga izay ho an'ny olona mpitazana ity ivelany moa zany mazava ho azy fa ny teknisiana natao izy naka an'ireo mpilalao ireo dia manana ny antony izy raha ny fanazavan'ny mpanazatra nasionaly mbola ho avy hoe izy moa mety hanazava an'izay fa raha ny resaka ny fanaovan-taniny dia hoe mbola tsy atokisana loatra ireo mpilalao tanora anatin'ity Makidy Madagasikara ity anatin'ny faninanana izay mety nanakiana n'ireo mpijery sy mpakafé fa maninona no tsy natao betsaka n'ireo mpilalao tanora ary zany no mpikevitra amin'izay olona izay aloha namanam-bola tena satria maro tokoa ny tanora tsy hitovy mihitsy mantsy ny tanjaka tsara ny milaza fa n'ilay Makidy Madagasikara antsika amin'izao somary efa mahazoazo taona raha amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 30 taona eo ny salataona ny Makidy Madagasikara amin'ny 30 taona miakatra misy ary efa loatra ny 30 taona ny Makidy Madagasikara ka eo ny olona satria amiko tsy hitovy mihitsy ny tanjaky ny mpilalao 20 taona sy ny 30 taona fa zany hoe eo amin'izay expérience zay zany no mety ahafa ananana ny tombony amin'reto Makidy Madagasikara nitazomreto inona moa mitanjana dia ny voany rehetrarehetra ampandresy ahatongavantsika any amin'ny mondial 2010 sy 2020 ka mino ako fa matombo mbola ireo misafidin'ny mpanazatra sy ny mpiara-miasa aminy dia mbola izay zany aloha ny atao hoe iantefan'ny safidiny ireo sy atokisany amin'ity faninanana ity manana herinandro eninandro zany raha ny marina koa sisa no ireto ekipa Makidy Madagasikara ity manantena mialohan'ny lalao voalohany amin'ny asabotsy afahavaranyroapolo ny volana jona zay hitantsika eo ny fisotran'izay fa ny manantena izay hoentsika tsy tapaketona anao manodidina izay ny filalao ny kianja ny fahatongavan'ireo délégation telo hafa izay handray anjara amin'ity fifaninanana hakanina 720 sy 2000 ity fa horesantsika vetivety aloha ny mahakasika ihany koa ny taranja basketball izay mbola andrasana ihany koa ny lalao-goavana eto amintsika amin'ny voalohan'ny vosotra tokoa dia andray vidin'ny tompon-dakany Afrika milatsaky ny 20 taona isika mialohan'izay nefa dia maro ny hetsika isan-karazana izay karakaray amin'ny amin'ny fédération na sy ireo mpikarakara ampahafantarana sy hanetanana ireo olona anatin'izay hoe isy an'izay lalao lehibe izay eto amintsika misy ary ilay antsoina hoe afro basket torantsika malagasy ny andro fahaenina sy fafito no tanterahana tamin'ity herinandro ity niova kianja kely zany satria dia teny amin'ny kianjan'ny Tanjombato hitosite ary André Soronofo nandraisana ireo fifaninanana sy ny lalao rehetra tsy mitsaotra ny mitady kianja sy toerana vaovao ahafahana manatanteraka ny hetsika ataony sy fampahafantarana ny fandraisana ny afro basket mena U18 ny komity basket eny ifotony taorina ny andro fahavatra sy fahadimy dia tapaka fa ny kianjan'ny Tosite indray sy teny Tanjombato no andraisana sy anoizan'izany fifaninanana izany no ny fisiny hetsika nataon'ny komina manodidina ny fetin'ny 20 jona nefa dia nafindra teny André Sorondre ny lalao rehetra tokony natao teny Tanjombato ny andro ny asabotsy niverina teny antorina ihany koa ny fifaninanana any Alahady raha ho an'ny lalao natao teny Tanjombato dia niavaka ny fifaninana teo amin'ny ekipan'ny AMBB sy ny Lucadro ho an'ny sokajy U16 zazalahy fomba filalao roa samihafa tokoa fono seho teny ambony kianja
Ekipan'ny Tosy moa dia niezaka nanampangenana lalao noho ny fananam-pilalao mipitipitika. Tesakilan'izay kosa ny ekipan'ny Manchester dia niantehitra tamin'ny tanjaka ara-batana. Voaporofo ary tamin'ity fiainana ity fa ilain'ny fanatanjahantena iraisana ny fananana tanjaka ara-batana sy toe-batana amin'ny fanahtsahana amin'izany. Lavo ny ekipan'ny MBB tamin'ny isa 374 tokoa ary ny ekipan'ny Lucadro tany amin'ny fiafarany lalao. Ankoatr'izay dia saika nivoaka ho mpandresy avokoa ireo ekipa Voskajy vaventy tamin'ity andro fahaenina sy fahafito ity.